Ny mety ho toetrin'andro eny an-dranomasina ny talata 13 desambra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 14 desambra 2024 amin'ny 9 maraina. Entana hatrany ny mpampasaranomasina mba ho malina na tsy misy azy ny filazana fampitandremana amin'ny avy ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap-d'Ambre hatrany Capeste, Andrahoany mety arahin'orana tandrifin-drahona indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjam-pendranomasina, avy ny onja 1,3 hatramin'ny 1,7 metatra. Capeste hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona mety ray kotrika. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjam-pendranomasina, avy ny onja 8,4 hatramin'ny 1,4 metatra, hatratra 2 metatra indraindray rehefa natoram-baratra. Mahanoro hatrany Tolagnaro, anorana tandrifin-drahona mahalana. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hatratra 20 hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky ny Tolagnaro. Anonjam-pendranomasina, avy ny onja 1,4 metatra, hananika any hatramin'ny 2 metatra ny faritra atsimo. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana mitsitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora, hatratra 15 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe na airin-dranomasina, avy ny onja 2 hatramin'ny 2,4 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, anorana tandrifin-drahona ny any avaratra Toliara, andrahoana vitsy ny any akafa. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora ny any atsimony Tampolo. Adiny mpanonja na anonjam-pendranomasina, avy ny onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifin-drahona mahalana. Io vaovao fisokan'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina, avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana mitsitokotoko mety arahin'orana tandrifin-drahona ny Voamaraina. Ho avy avaratra Andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo Atsinanana kosa ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho toy ny ranomasina, avy ny onja ho latsaky ny 8,10 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny manakaiky ny Cap-d'Ambre ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Io vaovao kosa ny any akafa ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho toy ny adiny mpanonja ranomasina, avy ny onja ho latsaky ny 8,10 metatra ny any atsimony Nosy Be, 8,10 hatramin'ny 2 metatra ny any akafa.